Halleluja. Faly miara-abantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako ary manonona fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankonanao amin'izao ora sy fotoana izao eno antsika ny tenin'Andriamanitra. Iary vavaka ary sika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isaorantsika izy nahavitantsika ny fandaharana samihafa rehetra. Ankehitriny kosa sika dia hien'ny teniny ka angatantsika amin'ny fanahy masina ampiteny sy ampazava ary ampalalantsika ny teny izay tiany ho lazaina indray. Dahorantsika ary vavaka. Ry Jehovah-Andriamanitra tsara indrindra, Jehovah-Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo malalanay. Misaotra anao lehibe izahay Jesosy malala raha ny tantaninao sy fimbenao ka tratrao ora sy fotoana izao eno nay amin'ny teninao indray. Misaotra anao Ray Masina tsara indrindra fa lehibe tokoa ny fitantananao anay. Ray mangataka feno fanahinao masina izahay mba tena hanatrika anay ary ampafantatra anay ny teny iray fa izahay Jesosy dia tsy nitsinona fitaovana fotsiny ihany no mpanomponao. Fa aoka ianao ny asa, aoka ianao no hita Jesosy ka ampiteneno ny mpanomponao hitondra izany teny izany. Fa raha misy mampalahelo ny fanahinao masina izay efa fandaharana vita teo Jesosy dia fonana feno eto anatrehanao. Kanefa misy mahatoky izay iray fa navelanao izany fa izao fitiavana lehibe izay tolotrainao izao Jesosy no aoka ho hitanao ary tena ameno ny fohamam-panahinay ny teny izay ampitondrainao amin'ny mpanomponao ka mitenena Jesosy fa hainao amin'ny mahazo azy izany ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka misy mahatoky Ray Masina tsara indrindra fa ianao no hita fa tsy isandraika. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velava Nazareta no anokafana izao fitondram-bavaka amin'ny teninao izao. Alleluia. Voninahitra tianao irery ihany. Amen. Ia, raha izao raha ny baibolinao vakiantsika avy hatrany ny teny ny teny izay hitondra fampianarana moa dia mitondra ny lohateny manao hoe aza mitsiriritra. Ity didy 10 ty no raisintsika. Raha izao raha ny baibolinao ny teny dia hitantsika ao amin'ny Exodosy 20 teny andininy 17. Vakiantsika aloha ny tapany voalohany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsiriritra ny tranon'ny namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny birikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Amen. Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao fahamarinana. Amen. Ny teny dia hoe aza mitsiriritra. Raha vao mamaky ny tenintsika dia hitantsika tsara fa an'olona anankiray ny zavatra teneniny tenin'Andriamanitra eto. Kanefa izy miteny amin'ny olona rehetra hoe aza mitsiriritra. Ny tranon'ny namanao. Izany hoe raha mananamana ianao ia possible be hoe mananamana antsika rehetra. Tsy vitan'izay hoe namana ihany fa na ny zakaiza na ny inona izany dia voasoratra hatreto, voasirotra fa aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Izany hoe ity zavatra ity dia voasirotra ho azy irery ihany ka aoka tsy ho tsirirititsika. Fa mbola ho raisintsika indray ny lafiny tsara indray rehefa veo. Fa andao aloha raisintsika izay hoe aza mitsiriritra izay fa ny olona dia misy mitsiriritra ny zavatra efa an'olona. Amen. Andao ara raisintsika
ny teny izay manambara fa mitsiriritra ity olona ity dia mitsiriritra ny fananany namany. Raha isika ny teny eo amin'ny mpanjaka voalohany. Ndao raha isika ny teny eo amin'ny mpanjaka voalohany dia toko 120. Raha isika fa io mpanjaka voalohany toko 120 mihitsy misy n'ilay tantara ilay olona iray izay nitsiriritra dia nisy any Nabota sy Ahaba. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry hoe ny namonoana ny Nabota sy nahazoany Ahaba ny tanim-boalobony ary ny loza voalaza anjoany Ahaba. Fa satria nahoana eo sahady ilay fitsiriritana fa efa mivaly ratsy, fa i Nabota dia nanana tanim-boaloboka izy. Rehefa nanana tanim-boaloboka Nabota dia nitsiriritiny Ahaba. Dia inona ny zavatra niseho? Fakitsika ny 1:1. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, Nabota Jezirelita nanana tanim-boaloboka tao Jezirela, takaiky ny lapan'i Ahaba, mpanjakan'ny Samaria. Eo tsika dia efa mahita fa inona no nantsiriritany anazy satria akaiky ny lapany ilay tanim-boaloboka ny Nabota dia nitsiriritiny Ahaba. Dia inona ny zavatra niteneniny? Ary Ahaba niteny tamin'ny Nabota hoe omeo ahy ny tanim-boaloboka ao mba hataoko fambolena anana, fa akaiky ny lapako izy, ary ho takaloziko tanim-boaloboka tsara noho izy, na vola tokombidiny raha izany no sitraky ny fonao. Izay zany ny tenin'ny Ahaba tamin'ny Nabota hoe mba omeo ahy io fa akaiky ny lapako ka aleo hovidiako mihitsy raha izany ny sitraky ny fonao. Kanefa Nabota kosa no izy anazy hoe anazy le izy dia tsy nomeny, fa satria lova izay azony tamin'i Jehovahandriamanitra araka ny teniny eto hoe fa hoy Nabota tamin'ny Ahaba, sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah izany fa tsy omeko anao any tanindrazako, satria tanindrazany dia sanatria amiko izany ozy izy. Amen. Fa fantatsika tsara tokoa ny lalàna ny zanak'Israely fa rehefa manaonao foana dia tena mafy ny lalàna mipetraka tamin'izany fotoana izany. Ka eto ny teny dia ho antsika rehetra, na dia hoe tsy tamin'ny zanak'Israely ihany aza ny lalàna, fa rehefa mitsiriritra zavatr'olona ianao dia tena hoe ahita valiny ratsy tokoa eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra izay mijery antsika isan'andro. Fa eto ny teny dia aza mitsiriritra zavatr'olona, fa mbola betsaka ny zavatra azon'ity Ahaba ity raha tena hoe vakitsika hatramin'ny farany dia tena ahita loza eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ny fitsiriritana zavatr'olona mankony dia izao: ilay zavatra tsy anao nefa tsiriritinao, dia ataonao izay hamonoanan'iny olona iny mba hahazoanao azy. Izay ilay hoe mitsiriritra. Dia rehefa azonao iny dia faly amin'izay ianao, kanefa Andriamanitra dia malahelo satria zavatr'olona ry izy fa tsy anao akory. Andeny faefatra ary Ahaba nakany an-trano sady malahelo nizosotra noho ny teny nolazainy Nabota Jezirelita taminy hoe tsy omeko anao ny tanindrazako fa nandry teo amparafarana izy ka nampihodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. Tena hoe tsy nihinan-kanina izy amin'ny zavatr'olona, fa nitsiriritany zavatr'olona fa teo akaiky ny lapan'ilay tany mboaloboka. Kanefa dia tanindrazan'olona dia tsy hoe omidiny izany, efa ny olona tsy didiana amin'ny zavatra an'izany, fa izay sitraky ny fony ihany io. Raha tia ame izy dia omeny, fa rehefa tsy tia ame izy dia aza didiana izy. Fa inona indray ny zavatra niseho? Ary Jezebela vadiny nankeo aminy ka nanao taminy hoe ahoana no nampahazosotra anao toy izao no tsy mety homan-kanina ianao? Dia hoy izy taminy, satria ny teny tamina Nabora Jezerelita, navadiny Nabora mihitsy izy ity. Nabota moa ka anarana io dia navadiny Nabora koa, fa tezitra izy io ngambany ao, ka nanao taminy hoe omeo ahy ny tanim-boaloboka ao hovidiako vola. Dia
Nitakaloziko tanimboaloboka hafa ozy ny ray izany no sitraka ny fonao fa izy namaly hoe tsy homeko anao ny tanimboaloboko. Tatsika amin'izany fa tezitra izy dia inona ny zavatra nataon'ity Jezebela ty fa tena hoe niketrika ratsy amin'izay izy mivady reto niketrika zavatra ratsy amin'izay izy fa satria hainao ihany moa ny mpivady izay rehefa miray loha ratsy dia tena hoe ho ratsy tokoa amin'ny tantara iseho. Ary Jezebela vadiny taminy ary hoy izy moa ianao tokoa va ny mpanjaka amin'ny Israely izao, miarihana mihinana hanina ary aoka ho ravoravo ny fonao, izao hanome anao ny tamboalobokina bota Jezerelita tanao amin'izany efa ho avy amin'izay satria fitiavam-bady dia vita ratsy fa tsy nijeren'ilay olona ao ambony, tsy nijery an'Andriamanitra hoe misy mahita ny izaho ty fa ty vadiko ty zany hoe mahatoky olombelona zany izy teto. Ary Jezebela dia nanoratra taratasy tamin'ny anaran'ny Ahaba ka notombohany tamin'ny fanomboahany kasen'andriana ary ny taratasy dia nampitondrainy ho any amin'ny loholona sy ny manakaja tao an-tanànany. Izany hoe olona tena hoe olona ambonyle tena mahavita manao sonia mihitsy zany no tondrana ty taratasy sandoka itikatra. Dia ireo niara-no tetra tamin'ny Nabota. Hitantsika amin'izany olona eo akaikin'ny Nabota dia ireo olona ireo dia tsy nafantatra mihitsy hoe fandrika anie izy ty fitsiriritana zavatr'olona. Ary izao nosoratany tao amin'ny taratasy miantso andro fifadikanana ary apetrao eo anatrehan'ny olona Nabota. Hitantsika amin'izany misy fandrika ihany koa ty miantso andro fifadikanana nefa dia andeha hamono olona, andeha hamadika olona mitsiriritra ny zavatr'olona. Tena ratsy eo anatrehan'Andriamanitra izany. Dia anangano roalahy izay tena ratsy fanahy ho eo anatrehany hampanga azy hoe efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao, dia ento mivoaka izy ka toray vato ho faty. Hitantsika amin'izany izany ny fitsaram-belatsihan'ny olona tsy tia manao izay angolena zonany fananany hafa, dia fitsiriritana avy no mahatonga izany. Tsy madiny maso mena mahita zavatr'olona ka dia mitsiriritra ny fananan'ny olona ka dia andeha hovonoina zany itikatra Nabota ity, andeha hamono anazy zareo satria efa nahita ity roalahy ratsy fanahy ity andeha haniraka azy ireo hamono an'ity tompon-tany ity. Ary ny olona tao an-tanàna dia ny loholona sy ny manakaja izay nonina tao nanao araka izay nandrany Jezebela tany aminy. Izany hoe nitateranjareo zany ilay taratasy ka natao sinia dia vita soamantsara iny, dia ilay voasoratra ao amin'ny taratasy izay nampitondraina tany aminy dia niantso andro fifadikanana izy ka nametraka amin'ny Nabota teo anatrehan'ny olona. Hitantsika amin'izany niantso fifadikanana mihitsy izy ireo, tena hoe maningazinga an'Andriamanitra fa satria mandeha amin'ny fitsiriritana zavatr'olona ary tena hoe famonoana olona. Ary niditra ilay roalahy tena ratsy fanahy ka mipetraka teo anatrehany, dia niapanga ny Nabota teo anatrehan'ny olona ireo ka nanao hoe niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka Nabota. Hitantsika amin'izany fa lainga daholo izany zavatra miseho izany mba hahazoana ny tanimboalobokon'ny olona noho ny fitsiriritana fa hoe eo akaikin'ny lapany dia nanaovana toetra ratsy. Ary nentin'ny olona nivoaka teny ivelan'ny tanàna Nabota dia nitoroahany vato ka maty. Tena hoe nivonony mba hahazoany ilay tanimboaloboka dia azony maimai-poana. Ka rehefa azony izany dia inona ny zavatra niseho, dia naniraka tany amin'ny Jezebela izy ireo ka nanao hoe efa nitoroaham-bato Nabota ka maty. Tafa maty mihitsy izany ilay tompona tany. Ary rehefa reny Jezebela fa voatora-bato Nabota ka maty dia hoy izy tamin'ny Ahaba mitsangana ka alao ho anao ny tanimboaloboky Nabota Jerelita izay tsy foiny ho namidy taminao. Tanao fantaniany hoe efa tsy foiny Nabota zany ilay tany kanefany mbola novonony nanirakolona itikatra Jezebela ity. Ratsy, tena ratsy ny olona. Andriamanitra irery ihany no itokiso, Andriamanitra irery ihany no aoka tena hoe antorahantsika fa olona itikatra dia hitantsika fa tena feno faharatsiana tokoa.
fa tsy velona intsony ozy nabota fa efa maty fa mandehana laivony tanymboalobony ho anao. Dia rehefa maty ary rehefa reny Ahaba fa efa maty nabota ozy dia niainga izy ka nidina nakany amin'ny tanymboaloboky nabota Jezerbela hakany ny tany ho azy. Izany hoe hitantsika fa azo ny soamantsara amin'izay zany ilay tany fa satria nivonoana ny tompon'ny tany. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Eli Tisbita ka nanao hoe eo arany hitantsika Jehovah Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra ivavantsika ary tsy miangatra izy mijery mihidina izy fa tsy mijery miakatra. Mianga ka midina hiona amin'ny Ahaba. Izay ny teny navaly ny tenin'ny Jehovah tamin'ny Eli. Mianga ozy izy ka midina hiona amin'ny Ahaba mpanjakan'ny Israely izay ao Samaria. Indro ao amin'ny tanymboaloboky naboty izy satria nabota efa nivonoany fa lasa nakao izy mba haka ny taniny ho azy. Izay ny tenin'ny Jehovah tamin'ny Eli. Dia rehefa tonga tany Eli dia mitenena amin'ny hoe ozy izy Jehovah hoe izao no lazain'i Jehovah. Efa namono va ianao ka efa naka ho anao koa ary ianao dia hiteny amin'ny hoe izao no lazain'i Jehovah ao amin'ny tany izay nilelafin'ny alika ny ranona bota no ilelafin'ny alika ny ranao. Izay zany Jehovah Andriamanitra mihitsy mamono azy satria izy dia namono olona noho ny fitiavan-tena fitsiriritana ny zavatr'olona dia ny ranao tokoa ozy izy. Ary hoy Ahaba tamin'ny Eli, azonao va aho ry ilay fahavaloko? Ary Eli namaly hoe azoko ianao satria ianao efa nivary-tena hanao izay ratsy eo imason'i Jehovah. Indro atonga loza aminao aho ka handringana ny taranakao ary ho fongotro ny lehilahy rehetra amin'ny taranak'i Ahaba na ny voaozina na ny afaka amin'ny Israely. Izany hoe tena foana tanteraka ny taranak'i Ahaba. Foana. Ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranak'i Jeroboamo zanaky Nebata sy tahaka ny taranak'i Basa zanaky Ahia noho ny nampirehetanao ny fahatezerako sy nampanitanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebela koa dia nolazain'i Jehovah hoe ny alika hinana ny Jezebela eny ivelan'ny mandan'i Jezirela. Eo masony fahavalo izay nitsangana ho fahavalony Nabota dia eo mihitsy ny izy ho an'ny alika noho ny fatiny. Enjana izany. Izay tamingany Ahaba maty ozy ao an-tanàna dia ho an'ny alika. Ary izay taminga maty any an-tsaha kosa dia ho an'ny voromanidina. Fa tsy nisy tahaka ny Ahaba izay mivaritena hanao izay ratsy eo imason'i Jehovah satria nampirisihany Jezebela vadiny izy. Hitantsika fa ny vadiny ihany namadika anazy, nampirisihana tenanao. Izany hoe tsika ao anatin'izany dia tsy afaka ny anaonao foana fa Andriamanitra dia mijery ny olony ary mijery midina izy mahita an'izay rehetra mitsiriritra etỳ an-tany etỳ. Horaisintsika kely amin'izay ilay fanazavana ny fitsiriritana fa izay zany ny valy ratsy azo amin'ny fitsiriritana zavatr'olona. Ka aokantsika tsy tsiriritra zavatr'olona fa ny atao hoe tsy mitsiriritra kosa nefa fa maniry te hianana dia ohatra izy zao manambady izy raisintsika ihany dia teny faharoapolo andiny fafitambin'ny ty hoe aza mitsiriritra ny tranony namanao ka raha ianao zany te hanana an'io trano io dia manaova izay azonao tahaka an'io tranony io. Manaova mividiana dia manaova trano. Izay ny tsy mitsiriritra. Raha tsy manambady ianao dia mbola ho avy ny anjaranao mangatay ao anatrehan'ny Jehovah fa omeny anao fa aza maka ny vadin'olona. Dia na ny ankizilahy na ny ankizivavy na ny ombiny na ny birikiny. Fa Andriamanitra ihany dia efa manome izay sahaza ho anao. Raha ohatra misy manana akanjo tsara tarehy ka hitanao mba misy tahaka an'ireny ihany any an-tsena dia andana mividy any fa aza mitsiriritra ny hity hoe andeha ho vonoako iny ranamana iny fa ho alaiko ny akanjo iny rehefa tsy omeny. Aza manao an'izany zany fa izay dia heloka be vava eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Ka rehefa nitohizantsika
ity teny ity ketrany andininy 20 manao hoe Exodosy 20 andininy 20 manao hoe ary ny olona rehetra nandrehany kotrokorana sy ny feony anjomara ary nahita ny helatra sy ny tendrombohitra ny vontsetroka ary noho nahita izany ny olona dia tora-kovitra izy ka nijanona teny lavitra eny dia hoy izy tamin'i Mosesy aoka ihany ianao no hiteny aminay dia hihaino izahay fa azan'Andriamanitra no miteny aminay fandrao maty izahay. Amen. Tamin'ny fitenenana ny didy 10 io ka hitantsika amin'izany fa tsika tsy samy manatrika an'Andriamanitra izany tsika fa izany hoe manana fatahorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy hanao aoka tsy tsiririritra itsika fa raha Andriamanitra no miseho mamaly satria fantatsika fa Andriamanitra ihany mamaly ratsy ny ratsy dia aoka itsika tena hoe tsy haka ny zavatr'olona izany na hitsiriritra ny fananan'olona fa satria tsy sitrak'Andriamanitra ny fanaovana tahaka an'izany. Amen. Dia izay ara ny tenin'Andriamanitra izay nampitondraina tamin'ny tian'io ity fa hitantsika tsara koa nefany tamin'ny Davida sy Batseba tamin'izany rehefa nitsiriritra ny Batseba vadiny Oria hetita i Davida dia hitantsika fa tena hoe nataony Davida izay namononany iny lehilahy iny Oria hetita iny ka dia naka ny Batseba izy mba ho vadiny fa hitantsika tsara ny famalian Jehovah azy rehefa nandika ny didiny rehefa nisy tamin'ny Davida izay fitsiriritana izay dia Jehovah ihany dia namaly azy ka dia nivonoiny ny zaza voalohany izay azo tamin'ny ity Batseba ity fa avy teo moa zareo mivady ihany dia hitantsika amin'izay ilay izy fa satria Davida dia nalaky ny fony izy ary tena nifona ny baboka ny ratsy nataony izy ka eto tsika raha misy amin'izay fitsiriritana izay dia aoka hifona ary tsy hanao intsony fa tena ratsy ny mitsiririta zavatr'olona manao izay azona an'iny zavatr'olona ka hamono olona mihitsiny fa io no tena mahatonga ny famonoana olona fa aoka itsika hividy na ionona ny tenantsika rehefa tsy manana itsika fa aoka tsy hitsiriritra. Amen. Iary vavakantsika Ray masina tsara indrindra dia Jesosy Kristy velona fa ny Nazareta. Misaotranao lehibe zahay Jesosy malala amin'ny teny izay nomenao anay. Indrindra fa ny fampianarana izay nomenao anay teto Jesosy malala mba tsy hitsiriritra ny zavatr'olona izahay fa mba aoka ionona amin'izay rehetra omenao anay. Jesosy malala ho betsaka tokoa ny didy 10 izay efa nomenao anay fa ny didy 10 izay nianaranay teo Jesosy dia aoka anie mba tena isaintsainay mandrakariva izany ka ho lesona ho anay tokoa ka ifampianatra foana izay amin'ny teninao. Misaotra Jesosy malala fa voaray ny hafatra fa raha misy tsy ampy kosa Jesosy fantatray fa ianao ihany ny ameno any amponin'ny tsirairay ihany ka dia apetraka feno ampelantananao indray aran'izany rehetrarehetra any raha kofanay amin'ny rahanao soa izao teninao izao. Misaotranao Ray masina tsara indrindra voninahitra dia anao irery ihany. Halleluja. Amen. Mankasitraka antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany. Suani